Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Ny voninahitra anie dia ho anao Andriamanitra raisanaka fanamasina. Fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao ka velona nandra-pamonjeny izay tratry indray izao andro anio izao. Koa mankalaza anao sy mitsaka anao ame voninahitra anao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao ny tsara. Dia mitalaho sy miangavanao indrindra zahay, mamela ny olokaka mamindrampo aminay. Diovy amin'ny rano soa nalatsaka tao Kalvaria izay, mbo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Fa na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, na tamin'ny fiatsika, natao anatin'ny fony tsy ny loka Tompo Jesosy dia petsaka ny tsy miendrika anao sy ny fitiavanao. Koa ianao Tompo no amelokany amin'izany, ary dia apidina ilay fananao masina mba hanitsy ny dianay mandrakariva ho any aminao. Ankehitriny raha Jesosy malala dia izany fananao masina izany no irao mandrakariva hiasa tinatinay, andrenesanay ny feonao, dia ny feonao rery ihany. Miterina Tompo araka ny fombanao voninkazo izay mpanomponao, menaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakiravan'i Nazareta, Tompony Tompo sy mpanjakany mpanjaka, nozony manisy mangataka izany vavaka izany, misaotra ray malalo. Aleluia. Amen. Mbola amintsika mandrakariva ny fahasoavana, mpampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika, sy Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio, toko 9, ny andinin'ny 10. Matio toko 9, ny andinin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Amen. Izay no mitondra ny lohateny ankehitriny hoe ny fotoana voatondro. Ny vavaka nampianaran'ny Tompo tokoa no fantatsika fa hita ao anatin'izao andiny soratra masina izao. Ary mampatsiahy ny Tompo ao anatin'izany fehezanteny roa izany fa tsy andao na fohy antsika velively Jesosy. Milaza amintsika izy hoe aza matahotra. Aza miala vokatry ny mety ho fahatsopanantenana na ny fahasosorana. Aza ilaozana ny lalana izay atorin'ny Tompo anao. Sokafy ny sofinao ihany tsara fa mila misafidy izay lalana diavina tokoa anao ary ny tononkira izay nonao amin'ny pahendriana. So nambaran'i Jesosy Kristy ilay velona masina manakiravan'i Nazareta, maro ny mpaminany marina. Nefa tsaroa fa tsy izao ankehitriny izao ny fotoana voatondro hatanterahana ny teny. Mila faharetana isika fa izany no fanalahidy ry malalako. Ny tahotra ao mantsiny dia tsy tahotra olona fotsiny fa tahotra ny andiso fanantenana ny Tompo. Be dia be no tiako ambara ho Jesosy, saingy hitako ny fisalasalana izay mitranga ao am-ponao. Matokia fa tena misy ny zavatra zaraiko aminao. Tsy mandanga ho Jesosy ary minoa fa mitondra ao anatinao ny fanatria ny fanahy masina ary mahafantatra ny feoko tokoa ianao. Hoy ny voasoratra ao amin'ny obolana fa 7:20, ny andinin'ny 5:20, amin'ny anaran'i Jesosy. Mamandrika ny tahotr'olona fa izay matoky an'i Jehovah no vonjena. Izao ny tsarovy, efa afaka manavaka ny tenanao tamin'ny faminaniana momba ny loza mahatsiravina sy ny fanemelohana ianao. Ny sasany amin'ny mpaminany tokoa mantsy dia mahazo antoka fa manambara ny tenin'ny fahamarinana ny Tompo. Saingy ny zavatra izay ambara dia tsy ho any izao andro diavintsika izao.
tsy mbola tonga ankehitriny izao tsika miaina amin'ity volana May 2024 ty akory izay andro lazaina ombianombiany. Diso hevitra izy ireo ry malalako hoy ny Tompo fa mbola mila fotoana kelikely aoriana. Tsy ho levina anefa ny faminanian'izy ireo satria ny fanahiko masina no anatiny. Fa amin'ny fotoana anankiray dia ho tanteraka avokoa izany. Maro tokoa amin'ireo izay mitondra teny no manambara fa ho an'izao andro iainantsika izao zavatra entin'i mikasika ny fahafaran'izao tontolo izao. Tsy izany no izy. Maromaro ny diso fanantenana rehefa lany ireo daty izay ho lazaina hitan'izy ireo. Nefa tsy tanteraka akory ilay faminaniana. Io moa tsy ny voasoratra amin'ny Abakoka 2, toko 2, andininy 7 sy 4. Abakoka toko 2 ny andininy 7 sy ny andininy 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa faminaniana izay voatendry ny androny dia farana ka tsy handanga. Raha mitary dretra dia andraso fa ho tanteraka dia ho tanteraka tokoa. Indro miavonavina ny fanahiny tsy mahitsy ao amin'izany fa ny olona no velona amin'ny finoany. Ho tanteraka ny faminaniana rehetra. Anisan'izany ny faminaniana amin'ny loza, fitsarana enjana izany. Fa amin'ny fotoana voatendry ihany sy fotoana voatondro, izany no isehoan'ny fomba feno izay tsy voatery amin'ny fotoana iainantsika izao, na dia anatin'ny faharandro azy sika, andro fisokafan'ny vanim-potoana anankiray. Mila miandry tsika, mila maharitra tsika, mila mihaino tsara ny bitsiky ny fanamasina tsika, ary mila mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo. Ilay fahavalo mantsiny dia miezaka manatanteraka ny fanafahana azy ireo, hanova ny fotoana. Ary dia izay tokoa nambaran'i Daniela toko 7. Ireo izay tsy voatendry amin'izao fotoana izao dia indro ho avy amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Anaka vahatrany amin'ny tampony ny zavatra rehetra mba hahafahan'ny hazavan'ny zanak'Andriamanitra ampiharihary azy ireo. Izy tokoa ny korontana sy ny horohorontany tranga, fa tsy mbola tonga ny ora iangonan'ny maro aty amiko. Tsy mbola tonga ny fotoako, hoy Jesosy. Aokary tsy ho diso fanantenana isika rehefa mandalo ny fetin'ny lohataona ary tsy misy nampozana iseho. Takatro hoy Jesosy fa maniry mafy ianao ary azoko ny fahatsoam-panantenanao rehefa tonga sy mandeha ireny daty izay ambara ombianombiany ireny. Sasany amin'ireo zanako dia mbola mila mianatra, miantehitra amiko anio sy amin'izao toerana misy anao. Fa tsy miandry sy miandrandra ny famonjena nataony fa miandry fotoana sy daty. Miantehera amin'ny tomponao. Misy tokoa ny fahogana rehetra izay atrehanao ankehitriny ry zanako, avela hitranga izany. Ireo zavatra hoe dia mandrafitra sy mamolavola anao. Fizahn-toetra, fotoan-tsarotra, zavatra maro samihafa izay mitranga amin'ny fiainanao dia mandrafitra, mamolavola, manamboatra. Dia tahaka ny tanimanga tokoa eo am-pialantanan'ny mpanao azy ianao. Matokia an'i Jesosy tomponao. Ireo zavatra rehetra izay atrehanao ankehitriny dia manomana anao tokoa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zavatra rehetra izay atrehan'ny oloko rehetra anio dia manomana azy ireo amin'izay ho avy rampitso, ary izay rehetra hitanao sy iainanao ankehitriny tokoa. Ety an-tany dia natao hitombonao amin'ny fonoana. Raha manantena fanampiana sy fanamavanana fotsiny no ataonareo dia tsy miaina amin'ny herin'Andriamanitra, fa mandany fotoana fiomanana. Efa
nozaraiko hoy ny tompo fa asa lava tokoa zany, tsy voatery ho mahafinaritra ny fisasarana, ny asa rehetra, fa mila fanerenan'ny tena ary mila koa fijaliana. Eritrereto anefa ny valosoa rehefa vita ny asa ka entina amin'izao tontolo izao ny fiainam-baovao sarobidy. Hoy tokoa mantsy ny voasoratra, manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany, fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriany noho ny fifaliany fa misy zaza nateraka ho ambonin'ny tany. Jaona 2:20 ny 2:20. Sokafiaran'ny fonareo ny tompo handray ny herin'ny fanahinko amin'izao andro izao. Aza mifantoka amin'izay faminaniana momba ny loza, aza mifantoka amin'ny fantosirana, fa mifantoha amin'ny fandehanana mandroso amin'ny heriko izao anio izao eo amin'ny toerana izay misy ianao. Mifantoha amin'ny fahamatorana ao amin'i Jesosy. Zavatra rehetra dia ataoko ny tompo, zavatra rehetra dia avelako, dia ampitombo ny vokatra azoko. Ny fiomanana ho an'ny tafika amin'ny andro farany. Sasany dia hiaritra fahatsopana an-tenana lehibe rehefa mandeha sy misesy ireo daty samihafa izay ambara. Mbola isy faminaniana tsy ho tanteraka indray. Izay madio sy fanantenana azy. Mivavao azy ireo izay mijaly noho izany fahatsopana an-tenana izany. Zanako izy ireo ny tompo, ary tiako izy ireo, saingy tsy ampy ny fahaizany manavaka ary diso tsy ara-potoana ny fanatsoahany hevitra. Raha mbola manambara ny teniko ny mpanompoko sy ny mpaminaniko dia hitombo hatrany izany fitombon'ny voninahitro sy ny fahamarinako izany. Hiena ny faharatsiana, eny tokoa hihena ny faharatsiana. Hoe ny tompotompo sy mpanjaka ny mpanjakariavana, tahaka ny Miriama nitarika ny zanako tamin'ny fifaliana rehefa avy nanavitra azy aho tamin'ny ranomasina mena, fanokafana ny ranomasina mena izany, dia ho tonga ny vanim-potoana, tsy ora vitsivitsy anefa izany, fa vanim-potoana anankiray mba hisiany ny fankalazana tokoa izay tranga. Noho izany, ambaran'ny tompo amintsika amin'ity andro ity, fa mila mitoerantsika amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Mandray tsara ny fanahy masina, manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainana andavanandro, ary miandrandra ny famonjena mandeha araka ny fiarovana momba ny Andriamanitra antsika. Andriamanitra no vatolampy fialofantsika, eny tokoa mamadika ny helony Andriamanitra araka ny voasoratra, ary mampiasa ny faharatsiana ho an'ny tsinitsininy izy dia ilay Jehovah Andriamanitsika. Manambara amintsika izany ravana fa mandeha tsikelikely ny fahatanterahany izay faminaniana rehetra nambara ombianombiana. Fa ianao kosa antsoina hivavaka manorina ny finoanao tsara eo tonga ny fijalian'i Jesosy Kristy, satria handresy ny ratsy no intsony tompo antsika. Mareza matanja ny tompo amintsika amin'ny herin'ny faherezany, fa tsy miova Jesosy maly anio ary mandrakizay. Amen. Hivavaka sika rava. Ray marina misaotra anao izay amin'ny alalan'i Jesosy tompo, satria nampatsefona indray amin'ity andro ity, fa maro tokoa ireo filazana sy faminaniana marobe ny amin'ny daty sy ny ora izay hiverenanao. Betsaka tokoa ireo faminaniana izay milaza fa ny daty tahaka izao aza no hiverenanao, kanefa ireny rehetra ireny dia mampatsiahy anay fa tsy misy mahalala tokoa ny ora sy ny fotoana afa-tsy ny ray ihany. Ankehitriny ary dia mangataka faminodram-po mandrakariva aminao zahay, noho ny fandehananay araka ny nofo, fiainonay araka ny sofina maolombelona, ary tsy fahampiny ny fanavana manoloana ireny toe-javatra rehetra ireny. Antsoinao izao mba hivavaka ho an'ireny olona izay tena manana ny fanahy masina tokoa, saingy izao tsy ampy ny fanavahana, ary dia mandeha amin'ny lalana
sy araka ny sitraponao fendro tanteraka fa mizakazaka manambara fotsiny izay heveriny ho daty sy ora hiverenanao. Ny fotoana voatondro ara Jesosy dia aoka ho ianao ihany mahatanteraka izany ary Andriamanitra ray no efa manana ny fahefana ny amin'ny hiverenanao manao lanitra koa dia miandrandrandoanay tokoa zahay manantena ny famonjenao amin'ny fotoananao, amin'ny oranao, amin'ny sekondranao Jesosy fa tsy amin'ny izay mety ho heverinay. Tianao ny ajanao ny voninahitra ary tompony tompy mpanjaka ny mpanjaka fa ny faharetana feno avy aminao ane ho aminay isan'andro. Aleloia. Misaotra Jesosy malala ho anao ny voninahitra ao anay kosa ny fahasoavanao sy ny fitahinao. Misaotra Jesosy. Amen.